Hatramon'ny jiro zany teo Ambohijatovo nahafinaritra be mihitsy rehefa avy nanisa 1 2 3 ny filoham-pirenena dia niara-nahita isika fa maro ny olona no nitanjozotra nilahatra nanomboka taty amin'ny tonelina anankiroa Ambanidia Ambohijatovo nitondra ny fianakaviany any zaza madinika mba hisitraka izay jiro mirehitra izay ho fety fankalazana ny fetin'ny farantaona sy ny Noël 24 2000 izany miserana fotsiny ihany vetivety miserana fotsiny ihany satria rehefa mitsidika ny taona manaraka dia tsy eo mandavataona akory ny jiro tahaka ireny fa miserana fotsiny ihany. Ny ao ambadiky ny jiro mirehatra iny anefa dia miara-malala isika fa presque délestage, presque misère, presque tsy presque fefa izay mihitsy ny insécurité, ny bulletin précoché, zany hoe finosiny ny enveloppe jiro mirehatra vetivety iny daholo zany ny misera rehetra sy ny tsy fihodinana ity amin'ity zao tontolo zao ity. Inona moa no zavatra hisarihako ny saitsika? Mila misokatra ny masontsika fa raha te hahita hazavana maharitra sy mandrakizay isika fa tsy vetivety mandalo fotsiny ihany tahaka ny teny Ambohijatovo iny dia mila voarahintsika ny herin'ny filazantsara, mila fantatsika ny lanjan'ny famonjena ny oentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Averiko indray fa mila voarahinao ny filazantsara Jesosy Kristy dia miaina lumière mandrakizay ianao, miaina hazavana, tsy velomin'olona ary tsy manarona misère, tsy kasy misère tahaka an'ireny ianao. Ny zavatra mampalahelo dia ny fiangonana amin'izao ny mpira evanjelika, ny mpitoro-teny, ny milaza azo mpaminany, ireo milaza azo bisopy sy ny sisa be da be mpikirakira ny tontolon'ny soratra masina dia maka ny endrika Ambohijatovo iny daholo. Mirehatra vetivety ireo mirehatra vetivety ireo amin'ny alalan'ny miracle, ny fanovana sexe, ny famahana olana ara-bola, ny promesy be da be isan-karazany tahaka an'izany amin'ny alalan'ny toko sy andino tena mirehitra vetivety, ny hira fiterana, manentana tanora sy ny sisa be da be. Fa ao ambadika izay hoe mirehitra vetivety izay misy misère, misy fahafatesana, misy fahalovana, misy fahaverezana mandrakizay. Ny antony fizarana dia fisarihako ny sainao fotsiny ihany hoe sokafy ny sainao, sokafy ny maso-pahitanao. Fa rehefa mahita an'izay angle izay ianao manomboka mahita an'izay hoe mirehitra vetivety ireny karazam-piangonana ireny jiro ireny, kasy misère, ireny mpira evanjelika ireny milaza azo mpaminany sy bisopy sy ny sisa rehetra ireny, rehefa manomboka misokatra amin'izay ny masonao, rehefa manomboka misokatra amin'izay ny masonao dia tanteraka aminao ilay hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Tanteraka ao aminao ilay hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Zay no irariko soanao tongava aminao araka izay irinao. Raso.